avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fansery manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Mety aminà Manolotra ho anao ny vaovao. Tokony hoain'ny malagasy ny tantana sy feherosy ampiarina hivadika ho arena sy hiteraka fampandrosoana. Tsy azo hidivirana ny fitindram-pahefana hampandrosoana ny firenena ary toerana ny fikasan'ny mpanao politika sasany te ampizarazara ny vahoaka malagasy. Hoy ny antoko malagasy miaramiainga androany tany mifaritra Sava. Ity antoko ity izay nanantanteraka ny fikaonan-doha-paritra atao amin'ny faritra ka isan'ny nivoatra tamin'izany ny fametrahana faritra mahazaka tena. Tokony averina ny kaisivany ahafahana mifehy ny vidiny. Hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Andapa raha naneho ny heviny mikasika ny olona ny lavanilina amin'izao fotoana. Ny tsenan'ny lavanilina izay hosokafana alohan'ny 20 jona ho an'ny ao Sambava. Hoentitra ny fanaramaso ny fizotry ny fanadinam-panjakana bakalorea amin'ity taona 2024 ity. Ho amafisina ny fepetra, iantoka ny filaminana sy ny mangarahara, mialoha, mandritra ary aoriny ny fanadinana. Misy ihany koa ny ezaka, iadina amin'ny fanampariana tsao mikasika ny fivoahan'ny lazaadina mialoha. Efa voadinika sy efa eo an-dalam-pamahana avokoa ny olana ara-tany rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana, hoy ny ministry tompon'andraikitra tany mandritsara tamin'ity androany ity. Fotoana nanamafisa ny fahazo fototra ny fiarovana sy ny fisitrahana tany ka antony anaovan'ny fitondrana fanavaozana ho lara-pahamehana izany amin'ny famahana ireo olana amin'izao fotoana. Any ivelany, nanambara ny komandy miaramila iranianina androany sabotsy fa nakatona ny Detroit d'Ormuz izy ireo ho setry ny fanafihana nataon'i Israely tao Liban izay nafatesana olona 12 araka ny tatitry ny fiarovana sivily libanais. Nandritra izany, nilaza Israely fa i Hezbollah no nanitsakitsaka ny fifanarahana fampitsarana ady. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Ny araba topoko lasy topoko vavo no izay manaraka ny fampalalambavao eto amin'ny fahitalavitra kolo amin'izao alina izao asanam-pananjana ianao anaraka izany hatramin'ny farany ialana tsiny amin'ny fahatarana noho ny fandaminana izay tsy maintsy natao iazo any faritra Sava avy hatrany isika ny anomboantsika ny fampalalambavao. Tokony hoan'ny malagasy ny tantana sy fehiresy ampiarina hivadika ao arena hiteraka fampandrosoana. Tsy azo idivirana ny fitsinjaram-pahefana hampandrosoana ny firenena ary toerina ny fikasan'ny mpanao politika ampizarazara ny malagasy. Hoy antoko malagasy miaramiainga androany tao Sambava. Ity antoko ity izay nanantanteraka fikaonan-doha-paritra tao amin'ny faritra Sava androany ka isan'ny vohitra tamin'izany fametrahana faritra mahazaka tena olona saina. Faritra fahadimy nanantanterahany antoko malagasy miaramiainga ny fikaonan-doha-paritra ny teto amin'ny faritra Sava androany taorian'ny faritra Ambatosoa sy Betsiboka, Atsinanana ary Diana. Fikaonan-doha-paritra izay tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny antoko ny fikaonan-doha-pirenena. Fotoana izay niainona ny feon'ireo mpikatroko ny antoko ato amin'ny faritra Sava izay fantatra maneran-tany amin'ny famokaran'ireo volo-fanondrana fa ihany koa nanehoan'ireo olom-pirenena nanatrika ny fotoana ireo sosikevitra ho fanavaozana eto amin'ny firenena. Anisany mampalahina atsika kezao ny sandam-bola mitotonona aloha toko ny sandam-bola eto amin'ny Madagasikara. Mahatonga ny fahantrana zay miakatra be zay ny vidim-piainana manjary lasa tsitsina zay atsika Madagasikara. Zahay mivazavaza fa fidia fokontany resy fa zahay mizizika aviako manety satria tsy agnaty legislative izy. Ny mpianatra betsaka ny mpianatra mafakabaka tsy anasa ray aman-dreny tsy afaka andeha hanao angazareky eraneo mihenahena tsy sovarana ko nareo mianatra zay le tombony ray aman-dreny
ka noho izany aleotsika moromoasy eza rahantsika mifatry savady rafitra io tadiaviny amintsika fa tsy etrikiny raha handeha atao rafitra kapoka tsy mipetraka tsy ho lafo fa ilavanizy zeny fifidianana tao fifidianana ty tsy nanjary fifidianana tambolehibe tseky nanompo fifidianana efa feno iny mahagaga zao fotoagna famovoana zao dia mampilomany région autonome zay dia mpivoarana ny malagasy ankehitriny mangendaenda fandrosoana ny malagasy fa dia zay zany toroany lalana zay hitako fa mety zay vitan'ny mmeto fa dia tohanana zany hevitra izany manoloana ireo olana sedrain'ny malagasy amin'ny andavanandrony ireo fahasairanana amin'ny fikarakarana ny tota-taratasy sy fandraisana fanapahan-kevitra izay ny ankamarony tsy maintsy any Antananarivo ny ray feo resy lahatra ireo mpandray anjara fa ilaina ny firosoana amin'ny fametrahana faritra mahazaka tena apetraka ny fitsinjaram-pahefana ary iainana hahafahan'ny faritra manana ny oentomanana ny fahefana ary ny fahaiza-manao izorana makany amin'ny fampandrosoana io ny lalana ananganana Madagasikara matanjaka sy tandalanina fampandrosoana mainga ny fotony mipaka amin'ny firenena fotoana izay nilazan'ny filoha nasionaly ny antoko fa ilaina ny fahaizana amin'ny feireo sehampiarina ivadika ho arena voalohany mety mbola tsy mahalavorary le izy mbola tsy tonga tsara netreretytsika nisy any fanapahan-kevitra voalohany dia hoe tsy any Antananarivo tompoa no manapaka ny resaka ny hoe izy nomena taratasy momba ny lavanilina efa ndesaby tetsy tamin'ny 2023 zao ary resy lahatra fa misy maro be mihitsy a raha lahatra eo ny haricot-vert sy ny lavanilina tsy fantany izy ny lavanilina izy ny haricot-vert nefa izy manapa-kevitra zay nge le tedavana an'le hoe fanapahan-kevitra ty fotony dia namena taty le izy hoe fanarana reo adizaba ny tokony anao anio a dia izy dia mianjara ny fanjakana dia mametraka raha mametraka amin'ny fomba ofisialy a ny hoe reto zany mahazo a dia zao zany fepetra araky ny lalàna voalaza teo ty mivaly zao ty vao dia zao io fa miakina amintsika tsika za mana tena magia fa tsisy mahay magia zany hoe tena miracle zany manangana fireneny zany a mila finony mila ezaka mila fiafina be dia be fa tsika mieritreritra hoe ka tsika aloha mialatsika tena mivantany manana lavanilina tsika tonga dia rapiditsika dia tokony anakarena daholo fa ny arenatsika tokony voafehatsika aloha ampanakarena-tsika rapitso fa ny arena tsy voafeha no mampahantso zay le faritra mahazaka tena izy la amin'ny arem-pirenetsika mila voafehatsika aloha tsy maintsy mandalo fotoatsarotra fa fotoatsarotra afahantsika mahalala hoe inona sy inava ny tokony jerena ao anatiny nanamafy ny antoko fa tsy hisy fampandrosoana azo antoenaina eto Madagasikara raha mbola kisaritsary-pifidianana no hotanterahana efa nijoro ny antoko malagasy miara-miainga ny taky fifidianana madio sy mangarahara mijoro ary mitaky zany ankehitriny ary ady ho amin'izany ho amin'ny ho avy ananana firenena havanina ankoatr'izay saro-piara amin'ny tolona natao tena kianja ny antoko ka mijoro manoloana ireo evidratsy hahavery momboka ny tolona kasai ny mpanao politika sasany fa tsy hoe tonga korony tamin'ny 25 septembre dia tonga tamin'ny octobre dia niovy Madagasikara mbola tsy vita ny fanovana satria ny fanovana dia davina tamin'izany dia hoe ataovy malalaka io fifidianan'io a mba tena afaka isafidy marina ny olona mba ilana ny krizy amin'ny fanesisesy eto Madagasikara miditra krizy indray tsika zao na inona fomba filaza atsika dia miditra krizy zao isaka ny misy krizy eto amin'ity firenetsika ity a dia misy olona mahazo tombony miaina amin'izany agny amintsika dia amin'ny fiarahamonina ty ary misy mivoy an'izay mihitsy ary misy a maniry an'izay krizy zay mihitsy a satria eo ihany izy a no mahita tompony ary raha tompona ndraikitra ianao a tombotsoa iombonana ny jerenao fa tsy mitombotsoa anao efa niaina Madagasikara zany zany fotoana zany a na marary amintsika arany a tsy maintsy efina ahafahana manova zavatra fa tsy midika akory zany afaka manaonao foana koa le olon'ireo tsy maintsy araha-maso reo dia zay no ndraiky fiolom-pirenena sy mpanao politika manazavany zany fa aokatsika tsy ho azo lay zarazarao anjakana fotsiny
zay ny fanaovana politika teto hatramin'izay le zarazarao anjakana matoa zay any miezaka amin'izany hoe malagasy miaramiaiky zany zay firaisam-pireneny zany zavatra sarobidy zany alohatsika tsy mifampiatsara velatsy aleo tsy ampidina amin'ny malagasy sy ny tanora malagasy amin'ny hoaviny fa malagasy ray ihany io. Maro ireo fehi-kevitra sy soso-kevitra ny vohitra avy ety fotony androany teto amin'ny faritra Sava izay hoentina anatsarana ny programan'asa ny vinam-piarahamoniny antoko fa ihany koa hanomanana ny fikaonam-pirenena. Nandray anjara tamin'ity fotoana androany ity ireo distrika 4 mandrafitra ny faritra nahitana ny Sambava, Papetrano, Antalahy, Vohemara ary Andapa. Mangetaheta fifidianana madio sy mangarahara ny vahoaka malagasy. Fotoana izao metrahana tantara tsara eto amin'ny firenena ka hanaovana politika mandroso hoy ny antoko malagasy miaramiainga androany tany Sambava. Fanampanazavana. Ny atao hoe politika dia vina, paiky, sy tetika fandaharan'asa hoentina anasoavana amin'ny mpiaramonina sy ny tantanana amin'ny fanjakana. Tsy rasy ny politika satria ny antoko politika amin'ny mahasekoly azy dia manabe sy mamola vola ny olona mpanao politiky. Politiky sy politiky. Karaha fakariny eny raha roa zany karaha tsy dia mitandriny loatra ny olo mikoragna azy dia tafafangaro raha roa zany. Politiky le nikoragniny Monsieur le ministre Coco teo. Fole tegna ratsy sy tiantsika dia ny politiky. Haintsika jiaby zay nay politiky zay. Mikatramo, mangaratra, mandenga, fetsifetsy. Olo koa fitatondragno mpagnano politiky. Ratsy araiky nye. Oga tsy afangarontsika raha roa zany. Zay atao mpagnano politiky e. Fazay tsy mpagnano politiky. A politika hitady pekady hampandroso Madagasikara. Hampandroso ny faritritsika tsiraikaraika hipaka agny agnatin'ny vilagnitsika zay ny politiky tian'ny malagasy miaramiainga hanahomagna antsika eto. Ary tegna hidira ny koragna le tsy tiavan'olo politiky io koragna fifidiana io satria nanja politiky fifidiana igny amintsika eto. Ka eto zany hanahomanay atsika jiaby andoatsika hiaraka ametraka le politiky madio fifidianana madio magnarahara kely be sy ny maro. Tokony averina ny kaisy vania ahafahana mifehy ny vidiny hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Andapa raha nanio ny heviny mahakasika ny olany lavanilina amin'izao fotoana izao. Ny tsena ny lavanilina izay hosikafany fahenina amby 20 ny volana Jona ho an'ny Sambava. Gaetan Jiatsilavo. Maninona ny vidin'ny lavanilina no mikrosifahana ary tsy mety miakatra hatramin'izao? Io ny fanontaniana lehibe apetraky ny be sy ny maro ankehitriny. Eo anatin'izany naneho ny heviny mikasika ny lavanilina ny solombavam-bahoaka voafidy tao Andapa raha nanatrika ny fikaonan-doparty ny antoko malagasy miaramiainga atao Sambava tamin'ity androany ity. Ity solombavam-bahoaka ity izay sady mpikambana eo anivon'ny AVM na ny Alliance ho an'ny lavanilina eto Madagasikara no mpandraharaha ihany koa izay misehatra amin'ny lavanilina. Efa nandray fanapahan-kevitra ka nanome fahalalahana ny mpitondra fanjakana hoy izy. Any ka tafiakatra 400 amin'izao fotoana ireo olona afaka manondrana lavanilina ny velany raha tsy nisy afa-tsy 20 zany tamin'ny fitondrana teo aloha. Ankoatr'izay, soso-kevitra mahana ny olona ny vidin'ny lavanilina izay mitotongana amin'izao fotoana ny famerenana ny caisse vanille. Tokony hampody ny caisse vanille zany hoe caisse de stabilisation des prix de la vanille Madagascar. Io ihany ny hitako solution afahana mistabiliser prix la vanille. Zany hoe tsy tokony exportateur eky ny amegny malalaka magnondrana la vanille miresaka amizareo mpivanga la vanille ivelany fa fanjakana mivantana amizay voafehy le vidiny. Zany hoe raha misy olo micommande la vanille avy agny ivelany tsy mpandraharaha mivantana mandray iny commande iny fa fanjakana. Ny antony mahatsara zay
mba voafehy le vidiny mba misy vidiny araiky hitambarany be sy ny maro apetraka fanjakana igny nandafosana lavany. Ny olona misy amizao zaho mpandraharaha mandafo niany $25. Misy mpandraharaha maromaro tsy nahalafo mampandrorogno $20. Misy hafa koa nahalafo $20 hampandrorogno $16, $15, $6. Maty atsika satria tsy voafehy. Zay le ivolagnako amintsika zahay mpandraharaha ihany no mamotiky vidiny lavany fa tsy fanjaka. Satria miady mahay mandroro le vidiny farany tsy voafehy. Ahafahana manatsara ny sehatry ny lavanilina, ilaina ny fanampiana sy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny rehetra izay voakasika, miainga amin'ny tantsaha-pamokatra hatrany amin'ny fanjakana foibe. Miezaka ny fitondrana fagnavozana amizao mamaly ny haitaitatsika vahoaka. Fa magnano raha tsy mora tsy miankiny aminjare raiky ny mahatsara izy tô fa miankiny amintsika jiaby. Miankiny amin'nare tantsaha ny fikarakarana azy. Miankiny amin'ny mpamondrana ny mifagnaraka amin'ny vidiny mba tsy hiova. Ary mitaky fandraisana raiky ny fanjakana foibe ihany koa astable ny vidiny. Masaka amin'izao fotoana ny lavanilina, sahirana nefa ny tantsaha ka antony anafanganana ny fisokafan'ny tsena. Araka izany, isokatra mialohan'ny 24 jona izao ny tsena ho sambava sy ireo zone littoral. Ny fahaenan'ny volana jolay ho avy izao ho an'ireo zone intermédiaire, ny 20 jolay ho an'ireo zone montagneux ary ny 14 aogositra ny faritra andapa izay faritra mangatsiaka. Tsy maintsy hojerena miaraka amin'ny fanjakana ny vahaolana maharitra amin'ny sehatry ny lavanilina, tsy hahafatin'ny tantsaha ary tsy hamono ny mpandraharaha ihany koa, ary koa ho fampandrosoana sy hampivoatra ny faritra. Mahakasika ny raharahan'ireo olona manana toetena varira no anoizantsika ny fampahalalam-baovao na dia eo aza ny antso amin'ny fiaramentana sy ny fanambaran'ny fitondram-panjakana dia mbola mitoy ny herisetra mahazo ny olona manana toetena varira. Lehilahy varira 27 taona no voalaza fa novonona sy notampahin-doha tao Akilimasy Amboranambo. Mbola tsy hita ihany koa ilay zaza 9 volana very tao Betroka ary ahina fa mbola velona araka ny feo miely eny anivo ny fiaramonina. Mitaky ny ampitoviana ny fikarakarana sy ny sazy amin'ireo raharaha fanapahan-doha rehetra ny fikambanana sady miantso ny hery vonjy-taitra sy ny vahoaka hiara-entana amin'ny fiarovana ny olona manana toetena varira. Fa lafim-baovao hafa mihitsy indray, ministera maro no niara-nentana tamin'ilay fanadiovana faobe nasionaly androany. Nahatsapa ny rehetra fa azo atao ny miaina anaty tanàna madio rehefa mandray ny andraiky ny isam-batan'olona. Betsaka ihany koa ireo olom-pirenena tonga ny fandrimbony raha ny fanadiovana nataon'ny ministera ny arena kibon-tany teny Ampitatafika, teo ihany koa ny ministera ny tontolo iainana teny Anandrasana fanampanazavana. Isan'ny niroso tamin'ny fanadiovana faobe nasionaly ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy. Etsika izay niarahany tamin'ireo mpianatra sy ny mponina tao amin'ny fokotany Nanisana. Maro ny aretina miparitaka vokatry ny fiparitahan'ny fako, eo ihany koa ny fahasimban'ny tontolo iainana. Misy araka izany ny paikady manokana eo anivon'ny ministera entina hitantanana ny fako ho lasa akora azo ampiasaina hampihenana ny loto sy iarovana ny tontolo iainana. Ny olana nefa efa miparitaka ny fako, fantatsika tsara fa ny karazana fako dia misy isan-karazany. Misy amin'ireo fako ireo mitondra akora simika, misy amin'ireo mitondra loza miteraka aretina ho antsika olombelona. Ka izay no anitanana ny mpianatra atao Anandrasana atao amin'ny CG, anitanana ny vahoaka ety fotony satria araka ny hevitra ny safidiana hoe izay tsy mandoto dia namany manadio. Ny fitantanana ny fako sy ny fanivanana ny fako dia tombondray lehibe ahafahantsika mamorona asa maitso satria ahafahantsika mamorona akora vaovao ampiasaina iny fotony eny tahaka n'ireny pavillon autobloquant vita amin'ny sachet plastique na vita amin'ny plastique, ny zezika, ny charbon écologique, maro tsy voatanisa, ny akora vita amin'ny fanodinana ny fako. Isan'ny namaly ny antoka niara-nentana tamin'ny fanadiovana faobe nasionaly androany ihany koa ny fianakaviam-ben'ny ministeran'ny arena kibon-tany sy ny loharano-karena stratejika. Nisafidiana izy ireo ny Ampitatafika amin'ny mahavavahady idirana ny renivohitra azy raha avy amin'ny ilan'ny andrefana. Na izany, mendrika atoanana avokoa ny commune no ireo ivo ny fampandrosoana eny fotony. Ny zany rehetrarehetra zany dia anehoana fa ny fitondram-panjakana dia miray fo, miray saina ary mifanohana amin'ny vondrom-bahoaka
paritra vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ao amin'ny fampandrosoana satria ny fampandrosoana dia tsy maintsy miainga avy amin'ny vohitra sy ny tanàna ireo no ahafahana mahazo an'izay fampandrosoana zay ka fanehoanan'izay zavatra zay no natonga ny fitondram-panjakana naniraka anay ho tonga ety ifanotrona amin'ny vahoaka ety ampita-tafika amin'izao asa fanadiovana. Ankoatra ny fianakaviam-ben'ny ministera sy ny commune maro ireo olom-pirenena ny fanoana tamin'ny fanadiovana vahobe tamin'ity androany ity. Azo atao tsara ny manadio ny tanàna rehefa miaramentana ny rehetra hoy ny ben'ny tanàna nampita-tafika ny fandrimbona tamin'ny fianakaviam-ben'ny ministera ny arenakibony tany tamin'ny fanadiovana vahobe. Ary afahana mampandroso tsy dia kinatsika loatra hoe aman'olo-kafa fa andraikitsika menakava ny fanadiovany. Ny toy ny etsika mazava ho azy ny commune manadio foana isan'andro isan'andro fa miavaka dia miavaka ny arana tamin'ny andriamatoa ministra androany satria aingana raha fanadiovana natao tao anatin'ny 10 andro zany dia vita tapakandro noho ny fiarahana tamin'andriamatoa ministra. Mitarika io ny fitondram-panjakana ka tokony ho tohizana ny etsika toy izao hoy ny ben'ny tanàna ny ampita-tafika. Ny tenany amin'ny mahafoloan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna azy manerana ny nosy izay vonona ny etsiketsika ireo ben'ny tanàna namany hametrahana ny fanamby tanàna madio lavitry ny aretina vahoaka salama miaina ampitoniana. Ny voakandroan'ny hasabotsy ny vary ny mpanadinana CPE ny farim-piadiny mpampianarana ao Mahajanga voalohany sy faharoa. Efatra amby 20 faingo raiky amby 10 isanjato ny Cisco Mahajanga voalohany. Raha toka raiky amby 20 faingo 5 amby 20 isanjato ho ny Mahajanga faharoa. Samy mpianatra avy amin'ny misiona katolika ny lauréat tamin'ireo farim-piadiny mpampianarana ireo. Christian Diamery. Tampahafahana efatra amby 20 faingo raiky amby 10 isanjato ny valim-panadinana CPE ho an'ny Cisco Mahajanga voalohany. Amin'ireo mpiatraka fanadinana efatra amby 790 tamin'ny fobe mpanadinana sivy sy efitrano mpanadinana 5 amby 30 nisy azy ireo. Nidina io vokatra io raha nitaha tamin'ny voka-panadinana tamin'ny taondasa. Raha ny voka-panadinana moa dia manana tahatsika 84,11%. Zay zany tahapahafana tamin'ity taona ity. Tsy maintsy miezaka zany ampiakatra an'io taha io isan-taona. Ao anatin'izay ny anjara ndraikitry ny Cisco, anjara ndraikitry ny Zapy ary anjara ndraikitry ny mpampianatra sy iray mandeha mpianatra ihany koa. Fa ny 7 amby 20 isanjato dia avy amin'ny ankizy. Dia izay zany voka-panadinana antsika tamin'ny fotoana tena dia saorana antsika rehetrarehetra mandritran'izay 7 volana mamolavolana zaza zay. Nivoaka ihany koa ny an'ny farim-piadiny mpampianarana Mahajanga faharoa izay nahita ampidinana 10 isanjato raha mitaha tamin'ny voka-panadinana tamin'ny taondasa. Zay tonga nanatrika fanadinana miisa 3,990 na 1623 dia miisa 7,000 sy 300 no afa-panadinana CP6 ho an'ny Cisco Mahajanga 2 manerana ny fobe mpanadinana 2,000 ary natana salanisa 2,20 isanjato na 81,15%. Mpianatra avy ao amin'ny sekoly tsy miankina Notre Dame no nahazo ny lauréat note 7,20 ho an'ny Cisco Mahajanga voalohany. Raha mpianatra tao amin'ny lycée privé Saint-Joseph ao Belbaka kosa no nahazo ny lauréat note 7,2 ho an'ny Cisco Mahajanga faharoa. Mahakasika an'izay fanadinam-panjakana izay atrany entitra ny fanaraha-maso ny fizotry ny fanadinam-panjakana baccalauréat amin'ity taona ity. Ho amafisina ny fepetra iantohana ny filaminana sy ny mangarara mialoha mandritra ary mahakasika ny fanadinana. Misy ihany koa ny ezaka iadina amin'ny fampiretahana ny lazadina mialoha Gabin Eloa. Oezana ho tanterahana ao anatin'ny filaminana sy mangarahara ny fanadinam-panjakana baccalauréat amin'ity taona ity hoy ny ministerany fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa tamin'ity herinandro ity. Nisy fivoriana ny tarihin'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta niaraka tamin'ireo ministera sy sampandraharaha rehetra voakasika. Anisan'ireo fepetra noraisina ny fametrahana boky mirakitra ny fomba fiasana ny manuel de procédure, ny faramafisana ny fiarovana sy ny filaminana, ny fametrahana ny fakantsary fanaraha-maso na ny caméra de surveillance, mandritra ny conclave, eo ihany koa ny fiantohana ny famatsiana ny herinaratra ary ny fanaraha-maso ireo fiparitahana tsaho mikasika ny fivoahany lazadina miloha.
ireo fepetra ireo dia natao hiantohana ny fahatombana ny fanadinana sy ny fitovianjo ho an'ny mpiadina manirana ny nosy. Tamin'ny herintaontsika tsisy vitsy tena afaka miteny an'izay tsika zany hoe efa nisy ezaka nataon'ny ministera zany tao anatin'izany fampiasana reny caméra de surveillance reny nampiasan'izany zany ministera tamin'ity ohatra anankiray zany tsy haresana eto daholo moa zany rehetrarehetra satria misy paikady koa le izy fa ny tiana resana dia hoe mandray ny fepetra rehetrarehetra ny fampiasana telefôna fantatry ny ray aman-dreny tsara fa tsy azo entina faritry ny sekoly ny telefôna satria reny no ampiasan'ny mpianatra matetika dia efa miomana amin'ny fepetra mahakasika an'izay koa ministera amintsika amin'ny teny zao mba isoroana ny loza manontolo zany dia ny fanaintana sy fanabeazana no angatana fiara-miasa amintsika rehetrarehetra satria raha tsy miara-manabe tsika dia tsy vitan'ny ministera samy rery le izy fa efa samy mandray ny fepetra mba isoroana amin'izay zany ministera amintsika amin'ny teny zao. Amin'ny ankapobeny vonina ministera ary efa miroso amin'ny dingana manaraka ny fikarakarana ny fanadinana tokony hiomana eo anatrehan'izany ka tsy andairany tsaho etsy sy roa momba ny laza adina sy izay mety ho fanakorontanana ny mpiadina sy ny ray aman-dreny raha ny fanazavany aditrany. Entanina ny mpianatra hiomana ny fiomanana zay dia ny fianarana dia efa miomana tsara dia tsy mitrisy tsy alaim-pana anao zavatra tsy fanaraka amin'ny lalàna satria matetika dia reny no olana amintsika amin'ny resaka hoe fuitina sujet resaka trisy ny sisa dia manana didy lehibe ny ray aman-dreny manana didy lehibe ny mpianatra tsaray manome tokony ray aman-dreny zany fa ao anatin'ny fanomanana tsara tsika zao dia niezaka efa natao tamin'ny herintaona ho anamafisana ataontsika hoe sécurisation baccalauréat zay dia mbola tohizan'ny ministera ary amafisina arak'izay ary mba ahafahana baccalauréat madio tsara no ataontsika amin'ity taona 2024 ty. Raha ny fanazavana anisan'ny tanjona sy ny fanavaozana kendrena amin'izao fepetra vaovao izao ny hazona vokatra tsara sy mahomby ho tombontsoa ny tanora mpianatra sy ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny. Lafombaovao hafa mihitsy indray mbola mitohy ary tsy nazahoam-baovao hatramin'izao ny momba ny fandrefesantany ataon'ny orinasa vahiny ao amin'ny distrika eny Antanimora Sud atao riny ny fitarainany ireo mponina. Nisy malona izany ny fionana ataon'ny fikambanana zanaky distrika sy ireo manam-pahefana any an-toerana hitadiavana vahaolana Yantsiprian'izay. Nanatanteraka fionana tamin'ny solombavam-bahoaka ireo ben'ny tanàna ary ny komity miady amin'ny fandrefesantany ny fikambanana ny zanaky ny distrika eny Antanimora monina ivelany distrika mahakasika ny fandrefetantany mirefy 703 hektara ao Antanimora Sud ataon'ny orinasa vahiny izay tsy mbola nazahoam-baliny hatramin'izao na dia nisy aza taratasy nalefa tamin'ny ministera tompon'andraikitra. Marina fa misy ny fehezan-dalàna mifeny arena kibon-tany saingy tsy mampiroborobo ny mpitrandraka eto Madagasikara izany fa mevana ny mpanambola ho izy ireo mifanohitra amin'izany anefa no tokony hisy dia ny anomezana sehatra bebe kokoa ny mpitrandraka madinika raha ny fanamafisana. Tsy hotrandrakandrahina avao tsy ho simbasimbaigna avao ary ndaty hafa ty azo izao sehatsama eke ay fa afaka mangataka aby zay ndaty fa mbatoko hoe ay fampiresafagna maay heky fampidinihagna maay heky moana fa tsy mahafeno le fepetra zahay tsy miditsy agnatin'le ara-dalàna zahay izay vaho miagna sehatse tindaty hafa ivela agna fa ny malagasy aloha mitao antika agnaby zanak'ampelezana rehetra samby hitsanga itika vatona sontrintanya samby hitsangagne hanohetse ty mikasiky ty fagnomeagna permitoy ary hamafesigneto atsa ampiato areo ty fagnomeagna permitoy. Tsy manaiky ny zava-misy hatramin'ny farany mponina na iza milaza ho manambola ary sary-piaro amin'ny tany niaraky ny fanazavana ho toy ny fitakina nangataka tamin'ny solombavam-bahoaka voafidy eo an-toerana izy ireo anatona ny ministera ka andamina izao raha izao tsy maintsy tratra ny tanjony dia ny ampitsarana tsy misy setakandro fandrefety tantany io araky ny fanamafisana. Mangataka zahay honorable amty maha organe de suivi azo ary fanapetrako ama zahay tamin'ny fampi izao fankafianantika tamin'ny Vombey ao mangataka zahay magnantogna rehy ministra tompon'andraikitra amty fanakana ny fagnaraha maso any raha mandeha io amty maha organe de suivi azo zahay tangataha ayamao hampy janognane tsy misy hatakandro trandrahane tsara-dalàna izay atao antsokosoko amin'ny distrika Antanimora fanokominy agny ito. Ratsahevina velaran-tany mirefy 703 hektara no voarefy ny orinasa misa enina izay voalaza fa hitrandraka renina kibon-tany ao amin'ny distrika eny Antanimora Atsimo faritra Androy komuna enina no voakasika izany. Efa nisy ihany koa ny dinidinika narahina taratasy fanagona tsony ho fanakanana tsy misy atakandro fandrefetan-tany io saingy tsy nazahoam-baliny kanto ny anaovana izy ireo izao antso fanerana izao indray. Dia ny vaovao iny no etsika misento vetivety ao anatin'ny doka fohy mbola sanam-pananjana ianao tompoko lasy tompoko vavy tsy saraka aminay.
Vibrez au cœur de la Coupe du Monde avec les télé iSense, sponsor officiel de la Coupe du Monde 2026. Du 11 juin au 19 juillet, prix spécial Coupe du Monde, uniquement dans tous les magasins Cosmos, sur une gamme de modèles avec des remises allant jusqu'à 17%. iSense, innover pour une vie meilleure. Cosmos, votre partenaire de confiance. Toy ny fianakaviana rehetra dia samy manana ny fahasamihafana ny tsirairay. Misy ilay kintana vaovao miavaka mahafatifaty. Fa ny iraisan'izy ireo kosa ilay ny fampizarany sy zarany amin'ny rehetra. La vache qui rit, parce que c'est bon de rire. La vache qui rit au cheddar, au goût irrésistible, maintenant disponible dans vos points de vente habituels. Téléphone inona no afaka manome anao? Écran HD 6,7 pouces, caméra 50 mégapixels, batterie manana tanjaka 5000 milliampères amin'ny vidiny tena mirary 499 000 ariary fotsiny. Ny Samsung Galaxy A07 fihenam-bidy hatramin'ny 1000 ariary. Tolotra manan-kery hatramin'ny 10 jolay any amin'ireo magazay Cosmos rehetra. Fainganary fa voafetra ny entana. Cosmos, votre partenaire de confiance. Eo ambany fiahin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara, eo ambany fitarihan'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement. Ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny raharahany tany dia faly manasantsika hanatrika ny manam-pirenena momba ny fanajariana ny tany, ny fananantany sy ny toeram-ponenana ary ny trano fonenana. Ny hevitra mivoaka tamin'ny fionan-doparitra no iangana amin'izany fionana izany. Ny 2 Jona 2024 ao amin'ny CCI Vato mitanjona dia fifanankalozan'ireo torolalana ankapobeny ho an'ny sehatra tsirairay atao amin'ny ministera. Ho torolalana mazava ho an'ny fanavaozan'ny fokony ny rafitry ny fananantany, ny fanajariana ny tany ary ny toeram-ponenana. Roviana iombonan'ny firenena eo amin'ny fitantanan'ireo sehatra telo ireo. Isika rehetra miara-mikondò ho antoko ny fiarovana ny tany sy ny toeram-ponenana. Face à la crise mondiale de l'énergie, choisissez le kit anti-délestage ou l'autonomie totale. Grâce à des panneaux solaires haute performance, bénéficiez d'une production optimale. Avec ZK-Digimax, découvrez une technologie nouvelle génération, modulaire, simple et surtout sans câblage encombrant. Une énergie fiable et entièrement contrôlée. De 5 à 125 kVA, en monophasé ou triphasé, pour tous. ZK-Digimax, distribué exclusivement par TED. Une multitude de solutions. L'une d'entre elles est faite pour vous. Tsy mangatsika akory le jus, simba ndray ty, mila vidy frigo vaovao. Ahoana natao fa mbola tsy ampy vola mikashiko amin'izao? Tsy olana izany, pas de cash, pas de souci. Nividiana entana an'io, aloha ho tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos ireny ihany. Ny vahan'io lany Ramatoa miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa, pas de cash, pas de souci. Miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerana Madagascar. Azadine miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana nisy fananam-bola eno eo mividiana entanan'io ary aloha tsikelikely mandritra ny 3 volana. Miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. Malagasy mifety toaniny antsika Ataoko inakira anao. Fais très attention avec cette femme. Mon amour pour Rosalinda n'a rien d'impossible. Prêt à découvrir le plus grand concours de chant d'Afrique francophone? Kylian Tonini va tenter de résister pour le sprint final de la saison. Atongengana andream-boninao dia mahazo chaîne rehetra mandritra ny 30 andro hatramin'ny 7 jolay lasa 10,7 ariary monja ny décodeur HD miaraka amin'ny formule access maimaimpona hatrany ny sahafa sy ny fametahana azy.
Vivez la Coupe du Monde avec une définition d'image incroyable avec la télé TCL. En plus, du 11 juin au 19 juillet, pour tout achat d'une télé TCL, uniquement dans tous les magasins Cosmos, participez à la tombola TCL World Cup avec 4 télé TCL à gagner. Uniquement dans tous les magasins Cosmos. Avec TCL, chaque moment du World Cup devient spectaculaire. Cosmos, votre partenaire de confiance. Dimy ambinipolo. Dimy ambinipolo. Dimy ambinipolo. Dimy ambinipolo. Dimy ambinipolo. Na ihany aza dimy ambinipolo zany. Dimy ambinipolo taona ny fahaleovan-tena, dimy ambinipolo isanjato ny fihenam-bidy ao amin'ny magazay Cosmos irery any. Ny 12 jona hatramin'ny 10 jolay ndao hiaraka ifety miaraka amin'ny fihenam-bidy hatramin'ny 10 ambinipolo isanjato any amin'ny magazay Cosmos rehetra. Tsy olana ny tsy fananam-bola eo ny eo miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vente crédit mirindra. Mividiana an'io ary aloha avy tsikelikely hatramin'ny 30 volana. Azadino ny daty ny 12 jona hatramin'ny 10 jolay fihenam-bidy hatramin'ny 10 ambinipolo isanjato eny amin'ny magazay Cosmos irery any. Cosmos, votre partenaire de confiance. Coucou Angie. Coucou. L'historien Lechana Regusaki tena jay. Merci Benji. Ina tena tsy azo takamabla mihitsy. Tean'olo jiro sy carotte ato fa dans le rouge un budget so. Mandalova Batimax. Promo B volana juillet manontolo. Cliqueo tsy liantsingé. Asaramanitra miavaka. Fihenam-bidy 10 ambinifolo isanjato be zao ho an'ny sanitaire sy carrelage ary luminaire. Fihenam-bidy 10 isanjato kosa ny amin'ireo kojakoja sy fitaovana ilaina amin'ny fanorenana. Fihenam-bidy 30 isanjato hatramin'ny 70 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 30 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Itanao mpivarotra rehetrarehetra meilleure qualité mitondra vitamine C. Ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel. Parfait orange, fraise et coco sy parfum maro isan-karazany. Avy agny Europe amle tegna top. Mina mety aminà. Love Max One Dad. Niro pour le chambre caméra pour le zoom. Mividiana nettement 15 000, 2,5 giga. Des mazou cadeau Netweek 3000, 700 mégas bezo. En vidant 15 000 à Real Food. Tindioni dièse 322, étoile 80 dièse. Yes. Dia tavaverina soma tsara ato anatin'ny tapany faharoa ny fampalalamba vaoandrasika amin'izao fotoana izao. Averina hatrany araba topoko lahy sy topoko vavy mbola sanam-pananjana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Efa voadinika sy efa andalam-pamahana avokoa ny olana aran-tany rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana. Hoy ny ministry ny fanajariana tany sy ny raharahantany Androany tany mandry tsara. Fotoana nanamafisana fahazo fototra ny fiarovana ny fisitrahana ny tany. Ka antony anaova ny fitondrana fanavoazana olona ara-pahamehana amin'ny famahana ny olana amin'izao fotoana izao kabainloa. Nitondra vahaolana momba ny olana ara-tany tao amin'ny distrikany Mandritsara faritra Sofia ny ministerany fanajiriana ny tany sy ny raharahantany eo ampiandrasana ny fitsanganany komity ho famahana ny olana momba ny fananantany sy ny raharahantany isaky ny distrik mitohy hatrany ny etsika ODOC na ny opération domaniale concertée karakarain'ny ministère ka nisy androany ny fizarana karatany arivo mahery miaraka amin'ny titre fao be 700 tany antoirana. Karatany dimanjato no zaraina teto tao anatin'ny commune anaky telo dia ny commune ny Ambalakiratry Andohajanga ary commune ray fatelo eto amin'ny distrikany Mandritsara. Ankoatran'izay dia ny amin'ny Befandrena koa nisy commune iray dia Atsakabary izay zany no anisan'ny nahazo tombontsoa ampianarana ity. Ny titre fao be kosa dia commune urbaine ny Mandritsara 700 ny titre ho zaraina ampianarana ity. Ankoatran'izay dia misy 300 araky ny ataontsika hoe objectif apetraky ny ministère isaky ny circonscription
manerana Madagasikara dia izay no anjarany distrikan'ny Manitsara. Tsy maintsy atao izao hetsika izao ho fampiarana ny voalazan'ny lalam-panorenana izay milaza mazava fa manana zo feno sitraka ny tany sy harovana momba ny tany ny vahoaka malagasy hoy ny ministra. Ity faran'izay nanamafy fa mitovy avokoa ny vidin'ny tany manirana ny nosy amin'io hetsika odokio na izay fizarana titre fobe izay dia 20 ariary raha amin'ny tanàn-dehibe ary 10 ariary kosa raha any ambanivohitra. Efa natao mihitsy ny hamorazy, natao mihitsy ny hisitrahantsika azy amin'ny vidiny faran'izay mora satria tsy maintsy nasiagna fogna vidiny noho ny resaka taratasy sy ny sisa sy ny sisa. Fa dia efa farany mora zany no nisafidinay ato amin'ny fitondrana fanavozagna mba ahafahantsika hisitraka ny tanitsika. Ny olana zay mahazo atsika amin'ny resaka tany dia efa saika voadinikinay ao amin'ny ministera. Zony malagasy tsiraikiraiky ny hisitraka tany ary ho arovana amin'ny tany zay anagnana. Ny hiram-pirenenantsika koa tsika te mihira igny dia ny andrandra hoe iadana sy ho finaritra ho sambatra tokoa amin'ny tanitsika eto. Hatantsika kory moa ny hiadana sy ho finaritra nefa na ny tany hipitrahantsika tsisy na ny tanitsika angalarin'ologno ka zay mahatonga ny fitondram-panjakana indrindra fa tao fanavozana toy hilofo mafy hampanaraka ara-bakteny zany voalazany lalam-panorenana zany. Ankoatr'izay nazo baiko ihany koa ireo mpiasa ny sampandraraha ny fananantany sy ny rarantany ao amin'ny distrikany Manitsara sy Befandriana avaratra Androany ity hamoha ny varavarana ho an'ireo olona manana olana aratany ary hamahy izany amin'ny aradalana sy aradrarina ary tsy hanomevahana ny fidiran'ny teratany vahiny amin'ny tany tsy aradalana. Tompona andragitra misahana ny maha olona avy amina orinasa misa 10 amzato avy eto Antananarivo sy manodidina no nisitraka fampiofanana avy amin'ny Fonds malgache de formation professionnelle androanty niompana tamin'ireo fanamby hatrehana vokatry ny fanatontolona ny fampiofanana azy ireo hiatrika ny raha-pitsy amin'ny sehatry ny fitantanana ny mpiasa ny antsiprian'izay. Taorino tany amin'ny faritra Vakinakaratra Matsatra ambony sy Atsimo andrefana dia nitohy teto amin'ny faritra Analamanga ny hetsika fampiofanana ireo tompona andraikitra misahana ny maholona na ny responsable des ressources humaines eny amin'ny orinasa ataony FMFP na ny Fonds malagasy de formation professionnelle maro ny orinasa eto Antananarivo sy ny manodidina ary hoezahana hisitraka izany fanofanana manodidina ny transformation de la fonction RH zany avokoa ny tsirairay. Santatra ambavarano arak'izany ity hetsika matine RH natao teto andrenivohitra androany ity raha ny fanazavana. Orinasa teo amin'ny 162 zany no tonga androany nanatrika an'izay ataonay hoe fampahafantarana fady formation ihany ilay izy ho an'ny professionnel RH momba ny transformation an'ny métier RH eto Madagasikara. Eny amin'ny tontolon'ny asa zany misy fiofana be zay mampatonga ilay hoe transformation RH zay ilay thème ilay satria efa miazakazaka be mihitsy ny fanatontolona eo ihany koa ny resaka teknôlôjia ny intelligence artificielle dia zay mampatonga ny hoe mila manavao an'izay fahaiza-manao zay ny professionnel amin'ny ressources humaines satria ny olombelona no géren'izy ireo dia mila manenjika sy mila manova an'izay fomba fijery zay zany dia zay no mampatonga ny FMFP hoe misintona an'izy ireo hoe mila miofana aloha izy ireo zay miandraikitra ny maha-olona dia mila mampiofana ihany koa izy ireo an'ireo mpiara-miasa aminy. Ilaina amin'ny fitantanana ny mpiasa hanamafisana ny serasera eo amin'ny samy RH fa ihany koa ahafahana mifampizaratra ekefa ho an'ny mpiara-miasa izao hetsika karakaraina tahiry famatsimbola malagasy ho fampiofanana mpiasa izao ho ireo mpiofana ny sitraka tombotsoa. Zava-dehibe ilay izy ahafahanay izahay RH mifampiona sy mifampiresaka dia ao anatin'izay ny fanampiana izay apetraky ny FMFP hatramin'izay hatramin'ny voalohany satria misy entreprise maromaro rehefa misy appel à projet erahana dia le olona le RH eo zany efa afaka fantatra dia afaka miaraka mamaly an'le appel à projet izay ataon'ny FMFP. Dia ao anatin'izay ihany koa membre ny FMFP daholo zany ny ankabeazan'ny RH eto amin'izay manatrika an'izy io. Ny avantage le fionana ohatr'izao amin'ny RH ankoatra le fanteneniko teo zany izay tena hoe fiara-miasa akaiky miaraka amin'ny FMFP sy ahafahan'ny RH mifankafantatra bebe kokoa
dia mipetraka koa hoe ny matetika rehefa eo amin'ny fampiofanana ny mpiara-miasa foana ny eritreretina anatin'ilay fampiofanana fa le fotoana ohatr'izao zany no ahafahany arasy izay samy arasy ny fampiofana hoe ohatr'izao rehefa tena arasy. Raha ny fanazavana hitohy amin'ny faritra maro manerana ny nosy ity hetsika fampiofanana sy fifampizarana traikefa eo amin'ny samy RHC ity. Maro ireo ambana sy fanamby atrehin'ireo misahana ny maholona amin'izao fotoana mampahazovana ny fivoarany teknôlôjia izao raha tsy laza afa-tsy ny ilon-tsaina artifisialy hifampizarana mandritra fiofanana avokoa ny paikady manodidina izany. Fehiny manoana ny orinasa amin'ny fanovana amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fahaiza-manao, ny fampivondronana ny mpandray anjara ary ny fiara-miasa eo amin'ny RH amolavola vaholana amin'ny fanamby amin'ny apitso ny FMFP raha ny fanazavana hatrany. Niditra tamin'ny andiany faharoa ny fampisehoana ara-miaramila sy fampisehoana fahaiza-manao amin'ny asa mampitandro filaminana no tanterainy vondrikely fiarovana sy filaminana ahitana ny tafika malagasy, ny zandarmaria-pirenena ary ny polisy-pirenena tetsy amin'ny kianja Makian-Dotapena Androany. Hetsika tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny fankalazana ny fa-20 taona ny fahaleovantena izy ity. Maro hetsika anamarika izany fankalazana izany manomboka Androany. Mialohan'ny matso lehibe ho tanteraina ny fa-20 ny volana Jona ho avy izao eny Mahamasina fanampanazavana. Nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana Jona ka mifarana izany ny 29 ny volana Jona. Amin'izao fotoana izao zany tsika dia manaraka hetsika anankiray hetsika miaramila anehoan'ireo folo alin-day ny fahaiza-manaony zany ao anatin'ny asany. Ampiseho eto ny tafika malagasy dia ampiseho ny fahaizany ihany koa ny avy ao amin'ny zandarmaria pirenena ary aorianan'izay ny polisy nasionaly koa dia mampiseho ny fahaiza-manaony. Fandarana farany androany zany dia hiaraka hiasa ireo ataontsika hoe hery fiarovana sy filaminana ireo ampiseho seho anankiray izay miavaka tokoa. Izay zany no zavatra ataontsika androany. Lafy vao hafa mihitsy indray ao anatin'izao vanim-potoana ny ririnina izao izay isan'ny fotoana fanaovana didipoitra. Maro ray aman-dreny safidy hanao didipoitra ny zanany amin'ny fomba amerikana. Nisy araka izany ny didipoitra faobe ny karakarain'ny vehivavy malagasy miara-miainga ho an'ny mponina amin'ny commune Mermandroso ka maro no tonga namaly ny antso totsiny Rina Tahery. Ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina izay fanatanterahana ny famorana isika amin'izao fotoana izao. Misy amin'ireo ray aman-dreny no efa nisafidy ny anao famorana ny zanany amin'ny endriny amerikana ankehitriny. Androany nanatanteraka famorana faobe tao amin'ny commune Mermandroso ny vehivavy malagasy miara-miainga. Famorana natao tamin'ny fomba amerikana. Izany dia vokatry ny fiaraha-miasan'ny VMMM sy ny commune. Didipoitra ataony androany dia didipoitra faobe izy aloha. Didipoitra tsy manderana le hoe l'américaine. Ny commune Mermandroso moa zany chef-lieu de commune. Dia mandalo eto daholo ny commune manodidina rehetrarehetra. Dia tsy ny commune Mermandroso rery no ataony didipoitra androany fa ny commune manodididina eto. Tonga eto daholo. Manampy ny sahirana izay manampy ny ray aman-dreny sahirana satria raha anao didipoitra ny amin'izao efa tsy latsaky ny 5 alina enin'alina. Ny mampiavaka ny famorana amin'ny fomba amerikana tsy miandrela dia efa afaka manao pataloha ny zaza. Efa misy ny mpitsabo natokana ho amin'izany. Araka ny fanazavan'ireo ray aman-dreny nanana zanaka natao asoavana. Manala fahasahiranana ho azy ireo ity fomba fanaovana didipoitra no karakarain'ny VMMM ity. Voalohany aloha ny fahasahiranana, izay olona sahirana. Dia sara raha misy maimai-poana dia izay mahatonga anay nandeha nakaty. Mokonkoa misy an'ilay hoe tsy mandeha ilay izy dia tena mety aminay. Le fahasahiranana amin'ilay mitaiza ilay zazakely dia izay no tena mahatonga anay nanao an'ilay izy. Tena isaorana be dia be mihitsy izy satria araka ny teneniko teo foana hoe mahafa-pasahirana anay ilay izy tsy mandeha lavitra izay izy mandeha manantona anay aty mihitsy dia tena makasitraka be dia be dia mbola maniry ny fiaraha-miasa amindry zareo. Jaivona fa efa fanao isan-taona ny fanaovana didipoitra faobe maimaim-poana tanterahan'ny vehivavy malagasy miara-miainga sahala amin'izao. Izay tafiditra ao anatin'ny asa sosialy ary tanterahan'izy ireo manerana ny commune maro eto Madagasikara. Amin'izao akatoko ny fankalazana ny fa-20 taona nazahoany ny fahaleovantenan'ny Madagasikara izao ao anatin'ny fankalazana ny iray volany ankizy ary indrindra amin'izao andro ririnina izao dia nitondra anjara biriky amin'ny fanampiana ireo mpiarabelona aminy ny fikambanana hafa ao fianaran-tsoa ny antsiprian'izay.
nanatotosa fizaham-pahasalamana maimam-pona sy nanolotra arendrina ho an'ny ankizy ary fanomezana ho an'ireo beantitra ny fikambanana hafa na ny hasin'ny fanavaozana fikambanana izay mijoro eto Fianaratsoa atreto dia miompana indrindra amin'ny resaka sosialy moa no tena imasony ity fikambanana ity izay ny boriboritany ny lalazana iray amin'ireo boriboritany mandrafitra ny komina ambonivohitra Fianaratsoa no nentiny nanatanterahana izany etika izany. Nanapa-kevitra ny ekipa andray anjara amin'ny fagnasoavana ny mpiray-tanindrazana dia nisafidy ny andro androany sabotsy faharaiky amby roapolo ny volana jona hanaovana ny fizaham-pahasalamana amin'ny ankapobeny ho an'ireo mpiray-tanindrazana ety amin'ny faritra tsimo ety zany ety amin'ny arrondissement lalazana zany. Arak'izany dia misy ny fizaham-pahasalamana maimai-poana ho an'ireo izay tokony hisitraka an'izany misy ihany koa ny fanomezana fanafody maimai-poana indrindraindrindra mahakasika ny tazomoka zany. Misy ihany koa ny fizaham-pahasalamana manokana mahakasika ny resaka diabeta zay jerevana teto ihany koa zany zay. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ny fizarana harendrina ho an'ireo ankizy ny cible moa zany arivo ny cible anay amin'izay fizarana harendrina zay fa natao teto androany dia harendrina 500 no nizaraina ho an'ny ankizy izay mifanandrify amin'izay amin'ny maha-iray volan'ny ankizy an'ity volana jona ity moa zany dia tsy adino manome vatomamy ho an'ireo kolonga madinika ireo. Ankoatra ity etsika natao tandroany ity izay nataony ny ireto fikambanana hasiny ny fanavaozana ireto dia hisy moa ny fizarana botifotsy ihany koa ho an'ireo ray aman-dreny ao anatin'ity boriboritany ity ihany ho fanomezam-boninahitra azy ireo sy ihany koa mba ho fanampiana azy ireo amin'izao andro ririnina izao. Tanjona avizany ity fikambanana ity moa eo amin'ny rafitra izay misy amin'ny firenena dia mba ahafany ny faritany tsirairay hazaka tena. Eo amin'ny maresaka iraisam pirenena nanambarany kamandy miaramila iraniana androany sabotsy fa katona ny Détroit d'Ormuz izy ireo ho setry ny fanafiana nataony Israel tao Liban izay nahafatesana olona 40 araka ny tatitry ny fiarovana sivily libanais. Nandritra izany nilaza Israel fa ny Hezbollah no nitsakitsaka ny fifanarahana famitsarana ny ady. Itsy ankilany ny filoha-hevitra Amerikana nilaza fa tsy manana porofo manamarina ny momba io fanakatonana ny Détroit d'Ormuz io raha ny fanamafisana trano ka indrasana ny toyany vavao. Dia ny maresaka iraisam pirenena iny tompoko lasy tompoko vavy ny otina manakatona indray izao fampalalamba-vao izao isorony ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tsy mba fotoananao any rampitso indray felomary tompoko. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Fianambidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.